vohitra ny fitakina ny amerenana ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ny vondrony nosy sambatra nosy kely ny nosy midimaky ary nosy ampely matsapa ihany koa ny rehetra fa zato fitakina zany dia mila fandraisana ndraiky avy amin'ny malagasy vakivolo sy nisy nambaratokana voalohany zany ny serasera sy ny fanentana ampafantariny bebe koa ny mpiretan-drazana ireo nosy ireo isan'ny sosikevitra natolotry ny mpizaika ihany koa ny fampidirana ireo nosy ireo ao amin'ny anampanorena ao amin'ny fandarana fampianarana ao amin'ny saritany Madagasikara sy ny fampiasana zany amin'ny filazana ny toetrandro eo amin'ny setra diplomatika dia mihevitra mpizaika fa tokony dinina sy faridina indray ny fandraisana sy ny fomba fiarah-miasa amin'ny firenena hafa sy ny fikambanana resaka firenena sasany ka imasoana ny tombotsoan'ny tanindrazana tany janaka omena lahara-pahamena avy zany ireo mpiara-mionatoka manaty ny fiandrianam-pirenentsika ao amin'ny setra diplomatika zay ihany dia natsitsika ny tokony hitondrana zao diny zao eo anivon'ny setra irasan-pirenena izay raha fitinina ireo hevitra tapaka nandritra ny 3 andro tamin'ny dinika nosy malagasy no tanterahana teny amin'ny CCI Ivato nandraisan'ny solotenan'ny malagasy rehetra anjara nandritra ny fandraisam-pitenenany nilaza ny filohan'ny repoblika fa nanatona ny filoha teo aloha Diderats nanontany ny antony tsy nahazoan'ireo nosy ireo mialohany ny anomboana ny dinika dia niteny anahy ny filoha Diderats hoe niady rery aho nanao nidinga anahy fa ny firenena hafa tany ivelany indray toy ny Cuba toy ny Libye sy ny maro samihafa no vonina ny mampian'ny malagasy fa isika samy malagasy dia mifamingana mifampitsikera sy mifanampy efa fotoana tiarina dia izao mbola tsy tafaverina izao ny nosy malagasy ny amin'ny tenenako an'izany dia izao ny fampizarazarana asika ny teny izay nampiasaina hoe diviser pour mieux régner no mbola mahatonga amin'ny firenentsika ohatrinao amin'izao tsika anova ny tantara izy zao tsika dia efa hita saritra sary soratra sary izany endrika fampisarasarana an'ny malagasy zay misorako anareo reto malagasy mpitandrazana misorako manokana amin'ny Diderats indao ifanampy indao ifampitanana fa rehefa miray fo miraisaintsika milaza aminareo fa tsy maintsy tratra ny tanjona ary tsy maintsy tafita ny Madagasikara voaray ny tatitra sy ny fekevitra nandritra ny dinika hoy ny filohan'ny repoblika ary omena ireo manam-pahaizana sy ireo diplomata ny fanohizana ny fitakiana tsy mora ny fitakiana atao ka manainga ny rehetra ifanometanana tsy asiana fanavahana fiaviana fironana politika sy ny tsy vitovi-kevitra fotoana izao anehoana ny firaisan-kina ho iantrany ny filoha ny azo tsika ireo nosy ireo no tanjony tsy moramora ny famerenana ireo nosy ireo tsy mora ny dingana amerenana izany tsy mora ny lalana hodiavana atongavana amin'izany tanjona kendren'izany satria raha mora tokoa anie zany dia efa tamin'ny taona 1990 no mberiko ireo nosy ireo na farafakely ny farafaratsiny tamin'ny taona 1990 natao hina kelyn'izay dia efa tafaverina fa fantatsika ny olana maro sy ny tetikady tokony mapetraka amin'izay fa ny voalohany afahantsika mandresy dia ny firaisan-kina mba tsy ho vaky isika malagasy zay ny zavatra voalohany ao tsika mba tsy ohatran'ny malagasy sasatsasana zay tamin'ny nanampony Barea teny amin'ny Père Pedro ny tena dia nilaza hoe tsy aloha ve omena ny 4000 vola zay omena ny Barea taony sasany no nanao fanamby no hoe za dia manao tamin'ny matitra voalohany manao fanamby fa tsy mampiditra baolina ny malagasy zay hoe iaho hoe aiza zany ahoana zany
Zany hoe isika malagasy ihany tsy manohana ny mamalagasy atsika. Isika malagasy samy malagasy ihany no manohatra ny ekipatsika. Isika malagasy ihany no manohatra ny mpitondrantsika tsy atongavana ny tanjona zay raisina. Tsy nisy nanampy fitondideratsiraka tamin'izany mangataka mba-apioa ary misaotra fitondideratsiraka tonga eto avao manaraka an'izany fa tsy maintsy manesy ampitakina amin'izany. Zay teny hoe ajanony ihany ny hevitra tsy mitovy amin'ny resaka politika. Fandao iroso ho an'ny taranaka faranana. Ny faran'andro any 2 Desambra 2024 ny dinika no sy malagasy. Ny 1 Desambra 2024 ihany koa no nametrahana ny fijoroan'ny Repoblika faha 4.